Tsara toko faharoa. Ary ilay anjelin'Andriamanitra niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokim dia nanao hoe: hitondra anareo niakatra avy tany Egypta aho ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo omena azy. Ka hoy izao: tsy hanatsoaka ny fanaikeko taminareo aho mandrakizay, koa aza manao fanaikena amin'ny tompon-tany ianareo, faravao ny alitarany, kanefa tsy nihaino feoko ianareo. Koa inona moa izao nataonareo izao? Ary hoy izao indray: tsy handroaka azy eo anoloanareo aho, fa ho tsilo eo amin'ny tehezanareo sy ho fandrika aminareo ny andriamanina. Ary noho ny teny izany teny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'Andriamanitra, dia nanandratra ny feony ny vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokim, ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary rehefa nampodiany Josoa ny vahoaka dia nandeha ho any amin'ny lovany avy ny zanak'Israely rehetra andovany tany. Ary nanompo an'Andriamanitra ny vahoaka tamin'ny andro rehetra niainan'i Josoa sy tamin'ny andro rehetra niainan'ny loholona izay velona taorian'i Josoa, dia ireo izay efa nahita ny asa lehibe rehetra nataon'Andriamanitra ho an'Israely. Ary maty Josoa, zanaky Nona, mpanompon'Andriamanitra, rehefa 100 taona ny androny, dia nalevina tao anatin'ny faritanin'ny lovany izy, dia tao Timnata Heresa, any amin'ny tany avoan'ny Efraima, avaratry ny tendrombohitra Gaza. Ary izany taranaka rehetra izany koa dia voangona any amin'ny razany, ary taranaka hafa izay tsy nahalala an'Andriamanitra na ny asa efa nataony ho an'Israely no nitsangana nandimby azy. Ary nanao izay ratsy eo imason'Andriamanitra ny zanak'Israely, fa nanompo ireo bala ka nahafoy an'Andriamanitra, Andriamanitry ny razany, izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, ka nanaraka andriaman-kafa amin'ny Andriamanitry ny firenena manodidina azy, dia niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an'Andriamanitra. Eny, nahafoy an'Andriamanitra izy ka nanompo any Bala sy Astarta, dia nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'Andriamanitra, ka natolony teo an-tanan'ny mpamambo izay namambo azy izy, ary namidiny eo an-tanan'ny fahavalony manodidina azy, ka tsy nahajanona teo anoloan'ny fahavalony intsony. Nataiza ny voahany, dia namely azy ny tanan'Andriamanitra ka nampahory azy arak'izay efa nolazain'Andriamanitra sy arak'izay efa nianianany taminy, ka dia hory indrindra izy. Kanefa Andriamanitra nanangana mpitsara izay namonjy azy tamin'ny tanan'ireo namambo azy, fa na dia ny mpitsara azy dia tsy mba nohenoiny, fa nandeha nijangajanga nanaraka andriaman-kafa izy, ka niankohoka teo anatrehany, nivily faingana niala tamin'ny lalana izay nandehanany razana nanaraka ny didin'Andriamanitra izy, fa tsy mba nanaraka izany. Ary rehefa nanangana mpitsara ho azy Andriamanitra,
dia nomba izany mpitsara izany izy ka namonjy ny olona tamin'ny tanany fahavalony tamin'ny andro rehetra ny anan'izany mpitsara izany. Fa nalahelo azy Andriamanitra amin'ny fitarainany no ireo nampahory sy nampahalahelo azy. Kanjo noho ny maty ilay mpitsara dia nanao ratsy indray izy mihoatra noho ny nataony razana, fa nanaraka andriamanin-kafa sy nanompo azy ary niankohoka teo anatrehany izy, tsy nitsahatra tamin'ny fanaony na tamin'ny lalana nanaovany ditra izy. Dia nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'Andriamanitra ka hoy izy: satria nivadika ny fanekeko izay nandidiko ny razana ity firenena ity, ka tsy mihaino ny feoko, dia tsy handroaka olona eo anoloany intsony aho amin'ny firenena izay tsy mbola resy, hatramin'ny andro nahafatesany Josoa, mba hizahako toetra ny Israely amin'ireny, na hitandrina ny lalan'Andriamanitra ka andeha amin'izany araka izay nitandremany razana izany izy na tsia. Dia navelan'Andriamanitra ireny firenena ireny ka tsy noroahiny faingana, sady tsy voatolony teo an-tanan'i Josoa ireny.